atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Heno iry tompo ny feoko miantso anao, tongava hamonjy aza manary ahy, aza mahafoy ahy ry tompo Andriamanitra mpahamonjiko. Ankafaliagna karavoagna no indesigny miarahaba tsika jiaby izay mipankafy ke magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna izay atolotro ny ekipany radio Fagniry antsika isanandro sanandro, indrindra fa ny isaky ny alahady dia ny fizaragna ny tenin'Andriamanitra, famoboasagna izay tenin'Andriamanitra izay aroson'ny fiangonana mba walaligny isaky ny alahady sy andro fety. Ka rabegny manokagna atsika fa nahatratra ity alahady faraiky ambin'ny folo tsotra mandavantaogno taona bizao, ka ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika niany dia ny hoe ny voa mitsimoka sy mitombo ho azy. Andeha hodinintsika io lohahevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesagna ireto tenin'Andriamanitra ireto, ary rehefa avy moa dia misy fampianarana sy toriteny izay alefa ho antsika nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka atolotra anao ampitiavagna izay eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity ka miaino afinatra. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky ny Ezekela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: hangalako ny tendrony sedera avo ka hamboleko, holaingosako ny sampany milenodenoka amin'ny loharantsany, ka hamboleko eo atampony tendrombohitra avo sy manerinerina. Eo amin'ny tendrombohitra avon'ny Israely no hamboleko azy. Handrantsana sy hamoa izy, ary ho tonga sedera mahatalanjona, ho nenany vorona rehetra eo amin'ny alokaloky ny rantsany. Ary ho fantatry ny hazo rehetra any antsaha, fa izaho Tompo efa nanetry ny hazo avo, ary nanandratra ny hazo voahetry. Nahamaina ny hazo maitso, ary nahamaitso ny hazo maina. Izaho Tompo no niteny, ary izaho no hanatanteraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
isaorana ny e Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy faharoa ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, noho izahay manana toky mandrakariva sady mahalala fa lavitra ny tompo izahay raha mbola mitoetra amin'ny vatana, satria finoana moa no andehanantsika fa tsy fahitana, dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin'ny vatana mba hitoetra eo akaiky ny tompo. Ary izany ihany koa no ekelezanay aina mba hakasitrahan'ny tompo, na mitoetra amin'ny vatana izahay na miala aminy. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho amin'ny fitsarahan'i Kristy, mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrify ny asantsika fony mbola tao amin'ny vatana, na soa na ratsy izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena mi teni tukutsika. Alleluia, 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 ubuni kaungoma fali. Alleluia, 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 tena mi teni tukutsika. Alleluia, 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 ubuni kaungoma fali. Evanjely masigny nosoroatan'ny masindahy Marika ao amin'ny toko fahaefatra, andiny fahenigny amby 20 ka hatramin'ny fahaefatra amby 30. Kely amin'ny voa rehetra ambonin'ny tany ny voantsinampy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny agnana rehetra rehefa voafafy. Tamin'ny zany andro zany, i Jesoa neteny tamin'ny vahoaka hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany, ka izy matory sy matsiaro isan'aligny sy isan'andro, ary ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny. Fa mahavokatra ho azy ny tany, ka tahony no voalohany, dia salohiny no manarakaraka, vao ventimbary amin'ny salohiny no farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay, satria tonga ny taom-pijinjana. Ary hoy indray izy, amin'inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary fagnoharana inona no hanehoantsika azy? Tahaka ny voantsinampy izy, izay kely indrindra amin'ny voa rehetra ambonin'ny tany, raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anina rehetra kosa, rehefa voafafy sy mitombo, ary mandrantsana vaventy ka azony voromanidina ialofana ny alokalony. De fagnoharana maro toy izany no nitorian'ny teny taminy,
araka izay takatry ny sain'izy ireo. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fagnoarana izy, fa noho ny mangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitrireo rehetra ireo. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky ny naverimberitsika tamin'ny alahady sotra 10 mandavataona ka mampiditra sika amin'izao mandavataona izao, fa fandaliana-pinoana no mahatonga sika ny hoe mandavataona, ka ibanjina sika bebe kokoa ireo fiainan'ny Kristy, ary dia mitoy ny fampianarana mba hivahatra ho lasa-pahaka ao amintsika tokoa ny fiainam-pinoana, ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandrotsika, ka hitoetra bebe kokoa ao amin'ny Kristy, ary hitoera ny bebe kokoa hatrany hatrany isaky ny mandalina an'izay finoana zay sika, dia lasa-paka ao amintsika ny fitoeran'i Jesoa ao amintsika sy hitoerantsika ao amin'ny Jesoa, ka amin'izay amokatra isika. Ka amin'izao alahady 12 mandavataona izao ary, dia izay indrindra no fampianarana tian'i Jesoa ho sapatsika raha manao ny fampianarana momba ny voasinapy izy. Ny finoana dia tahaka ny voasinapy ho izy, ka rehefa lasa-paka tokoa ka mitsiry tsara ao amintsika ao, dia tonga azo lehibe, ka na ny vorona manidina aza dia manatona azy. Fanoarana lalina izay ry kristianina havana, ary dia izay tokoa no eritreretisika voalohany ary antenaintsika amin'izao fiomanatsika amin'ny fankalazana ny filan-kevitra pastoraly izao. Ary ny faharoa dia izay tokoa ny fiainantsika sikiraikiraiky, ohatra ny voa sinapy, izany hoe voa farany kely indrindra, fa raha avela izy itsiry, avela izy ivelatra, dia lasa lehibe, ka ny voromanidina aby no manatona eo. Inona moa no fampianarana azosika ho resina amin'izany? Izany hoe rehefa avelasika itsiry, ho laliny paka ao amintsika ny finoana, izany hoe mandalina ny finoana marina tokoa isika, sy avelasika ho sempotra ny finoana, dia afaka azahosika an'ireo fanantenana na nomen'Andriamanitra atsika. Dia sinona zany fa ny fiadanana, ny hafaliana, ary izay lelazaysika amin'ny Joany 5:12 isika, raha mitoetra ao amin'ny Jesosy isika ary toerany, dia amokatra be ary ho feno hafaliana ary hafaliana lavorary. Ary dia izay no ho raisin'ireo manodidina antsika ary ho hitan'ireo manodidina antsika, ka anatona antsika izy, ka handray an'i Kristy, sy handray antsika fa handray an'i Kristy. Ary dia izay no fijoroana ho vavolombelona, ary izay no niaina ny Lucien Botovasoa olo sambatra, ary dia modely ho antsika izy, ary antenaisika hivavaka ho antsika. Fa indrindra amin'izao fotoana sarotra iainasika izao, raha mba isika siraikiraiky avy, raha isika kristianina vita batemy no tena voasinapy tokoa, dia ataoko fa sotran'izao ny fiainam-pianakaviana, ataoko fa sotran'izao ny fiainan'ny fiarahamonina, ataoko fa sotran'izao ny eglizy, ataoko fa sotran'izao ny firenensika. Fa mila fiavozana isika. Ilay fiavozana takisika zany dia hiverenantsika bebe kokoa amin'ny Kristy, hivahatra bebe kokoa amin'ny Kristy sika, zany hoe aneo amin'ny fiainansika fa Kristy velona eo amin'ny mpiarabelona isika. Ka inona moa dikan'izay? Araky ny hafatra ny Papa mitondra ny famindrapon'Andriamanitra, matoa mikorotana ny fiainansika hoy ny Papa, matoa miaratsy ny fiainansika, dia satria sy mampanjaka ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika. Io no lalana makany amin'ny fandriam-pahalema sy ny fiadanana, ka
kiny zao tontolo zao matetika isika ny adilahy ny fifanaratsiana ny fifanapitehana no manjaka fa sy ny famindrapo ka izay indrindra no alalintsika ary amin'ny filankevitra pastoraly mba ho isy lalana izoratsika amin'ny fanorenana eglizy tranon'Andriamanitra sy ny eglizy olona velona ary de izay no dikany hoe voasinapy ny fanjakan'ny lanitra tisika aorina dia tahaka ny voasinapy hoy Kristy aompo isika ao no manomboka izay fanjakan'ny lanitra izay ary dia iainasika eo amin'ny mpiarabelona amintsika ary dia izay ny atao hoe eglizy olona velona raha isika zany mamela ilay voasinapy ny finoana ao amintsika ao ivelatra dia ho tanteraka tokoa ny fanorenana maha génération mpanorona asika ary dia izay no lalana nizorany Masina Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa marina mety ho taitra isika hoe mamono tena zany i Masina Paoly sanatria izany fa ny tiany ambara io dia tiany ilay voasinapy ny finoana no anana toerana bebe kokoa hatrany ary dia miamaty ny fanrendrasy ny nofo ny rendrarendrany zao tontolo zao fa avelany ivelatra kosa ny voasinapy ny finoana ao aminy ary dia izay koa no lalana ho asika io no mahatonga mamerimberina amintsika hoe ny finoana sy tany malemy anorena mpangady fa tany lonaka ampivelatra ny fahasoavana io fahasoavana io dia ny fanahy masina diovy ny fanahy masina sy kelikely sika io le lazainy Masina Paoly eto diovy ny fanahy masina sy kelikely sika ka sy niara-nofosony no mibaiko faniara-panahy ary dia izay ny nofinofiny ireo razasika taloha ny fanahy ny maha olona ka eto zany sy resaka fahendrena fosiny araky ny ambarany ireo razasika fa vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra io no nahatonga ny Lucien Mbotovasoa raha nisy nanontany azy hoe niova ianao Ramose sy niova ao fa izao ao vao mahalala ny Kristy ary zay tokoa ary no antenaisika ho asika tsikiraikiray avy raha miova tokoa isika zany hoe avelasika ivelatra ny voasinapy dia mivelatra sy kelikely izy ka ny voromanidina zany hoe ireo manodidina mahasapa fa i Kristy no lalana mitondra amin'ny tena fiainana ary dia izay no ambarany Ezekela mpaminany raha ny banzina sahady any Jesoa izy i Jesoa lay azo ambarany Ezekela mpaminany ka anatonany voromanidina ny azo dia ilay voasinapy misiry ao amintsika ao ka anatonan'ireo manodidina asika ka asapany ny tena marina asapany ny tena lalakombana ka mahita asika izy mahita ny fiainansika dia mahita any Jesoa ry Jesoa zokinay io noarinao amin'ny voasinapy ny finoana noarinao amin'ny voasinapy ny eglizy ka engany kely izy amin'ny fanombohana kely ny finoana ka no ny asany fahasoavanao no ny asany ny fanahy masina dia hitombo izy ka ho tonga azo manomana filankevitra pastoraly tokoa ary zahay izao ka engany ny fanahinao masina anilo anay tokoa ka lay voa ny finoana ao aminay ane ivelatra bebe koa ka hita ny tena lalana ahafanay ho tonga ho génération mpanorona eo amin'ny fiainanay izahay engany izahay siraikiraiky avy noho ny izay vavaka ataonao izay noho ny fanomezanao ny fahasoavanao sy ny hery avy aminao mba ho tonga ho azo midoroboka tokoa ka atarika ny olombelona rehetra indrindra ireo mizaly ireo mitady izay tena lalakombana ka ho voatarika anay tokoa ho vala ray ho fanjakana iray ka dia ho tena eglizy tranon'Andriamanitra tokoa ny eglizinao ary dia izahay koa ho tena eglizy olona velona mitondra ny vaovao mafaly eo amin'ny mpiarabelona aminay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu